Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity ary mirary ny soa indrindra mandrakariva ho anao izay manaraka izao fandarana izao mba ho mba mpitahiny Kristy mandrakariva. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio ary dia hivavaka-tsika. Tompon'Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izay mbola nomenao izao fotoana izao indray fa anay mandinika ny teninao. Angataka aminao mba hiasa tokoa anatin'izany ka ny fonay ho tany lonaka hitsiriany teninao ka hanana fanantenana mandrakariva ny amin'ny fananana anao izay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao fitiavana lehibe kokoa. Fitiavana lehibe kokoa. Fantatsika rehetra ary diso fantatsika fa misy mandrakariva ny zavatra ilaina eo amin'ny fiainana. Raha vonona hanampy ny hafa ianao dia ahita herika maro be ahafahanao manao an'izany. Na ny namana akaiky an'izany na ny mpitsomponenana izay mifanalavitra antsika dia tena mila fanampiana tokoa. Ary tokony hanao izay azontsika atao isika amin'ny taona izay ahafahantsika manampy azy ireo. Nandritra ny asa fanompon'i Jesosy teto tany dia nanampy an'ireo sahiran'ireo Kristy. Tamin'ny toe-javatra sasany dia izy no nanao dingana izay nanantona an'ireo nila fanampiana. Tamin'ny fotoana hafa kosa dia tahaka ny tamin'ireo lehilahy izay nampidina an'ilay marary ny paralysisa tao amin'ny tafontrano mba hitondrana azy akeo amin'i Jesosy dia ireo namana no nanao an'ilay dingana. Izao ny voasoratra amin'ny Jaona 5:17. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao izy dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Nanompo nandritra ny 9 taona tany Trinité et Tobago ny fianakaviana misionera anankiray. Nonona teo anivon'ny fiarahamonina izay nahitana Hindu marobe sy Islamo izy ireo nandritra ny 3 taona voalohany. Hindu maro no naneho ny tsy fahafaliany dia nilaza fa nolavin'ireo kristiana ny fanasana azy mba hanatrika ny fotoam-pivavahana Thanksgiving izany. Indray andro dia nanatrika ny fanompoam-pivavahana izay nataon'ny namana vaovao Hindu anankiray ireo kristiana ireo. Nanao an'izany izy ireo ho fanarahana ny ohatra izay naseho an'i Jesosy. Namangy an'ireo namana izy raha nanasa azy hanatrika ny lanonana manokana nataon'izy ireo. Ny fivavahana hindoisma koa manko dia nampianatra fa ny mpamangy na ny namana izay miantrano dia mitondra fitahiana ho an'ny tokantrano izay mampandroso azy. Andeha isika amin'ity herinandro ity hanao ezaka izay haka namana ary koa ho tonga fitahiana ho an'ny olona anankiray. Voalohany dia manaova fanadihadiana mikasika ny manodidina anao, ny fiarahamonina, ny tanàna misy anao na tanàn-dehibe izy io na ambanivohitra. Mahafantatra mpitsomponenana ve na mpifundra monina izay mipetraka eo amin'ny misy anao io ianao. Ahoana ny amin'ireo olona izay mifanilatra anao aminao ihany koa, fantatrao koa ve izy ireo ohatra. Ninona toe-javatra misy anao dia tsy mora ny misakaiza amin'ny vahiny. Dia isika hivavaka sy hangataka fanampiana amin'Andriamanitra. Fantany ny olona rehetra ary fantany ny vahiny izay mety ho tonga namanao. Tadidio fa ny tanjona dia ny ho naman'izy ireo mba hahafahanao mitarika azy ireo eo amin'Andriamanitra ka hangatahany fanampiana aminy. Aoka izany ho fanamby ho raisitsika tokoa izany eo amin'ny tontolo rehetra misy atsika ka ho trano tsy mahalaim-bahiny tokoa ny trano misy atsika fa ho tokantrano izay hizarana fifaliana, hizarana zavatra ilaina ho an'ny namana, hizarana fitahiana ihany koa ary ihany koa mba ho olona tsara laza amin'ny fiarahamonina itsika izany ny iren'i Kristy tokoa fa tsy ny fanohitra amin'izany. Mba ho hita taratra tokoa fa fitiavan'i Kristy no manery atsika. Amen.
raha ny mahalala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona omenao anay n'io izany. Misaotra tompo izay mampianatra anay tokoa ny amin'ny zavatra rehetra dia ny mampita ny fitiavanao any amin'ny hafa. Izahay koa dia ampianaro mba tsy hanana fa kahalana fa aoka ny fitiavana izay fanomenao anay dia ho atolotra ao na ho an'ireo mpiarabelona na eo amin'ny fianakaviana na ireo manodidina mba hafantarana izy ireo ihany koa fa izahay efa mpianatra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.